tsy haiko aloha ohatrany ahoana zany fa haiko fa Andriamanitra dia matoky fa izaho tsy ala sady tsy hijano izany mihitsy satria mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalany Kristy ilay mampahery ahy ary andresy ny lasako a ary andeha hivoaka amin'ny trosa dia hitondra tena ho salama tsara ary tsy hanomeny zanako any devoly a satria lehibe izay ato anatiko mihoatra n'izay eo amin'izao tontolo izao. Afaka mankany am-piangonana daholo sika dia mijery fomba mpivavahana tsirairay fa zany tsy midika fa mbola mety any amin'ny hafiny zany ary tsy haiko na tsikarintsika na tsy fa ny baiboly milaza fa natao ihany amin'ny fandreseny sika toy ny fananana fifaliana fiedanana fananana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra fifandraisana tsara amin'olona fahazoana izay ilaintsika fahazoana hery fahatsapana tsara fananana famoronana tsy tokony andevoziny zavatra mihitsy ianao fa izy ny voninahitra ao sy mpanandratra ny lohanao. Isika raha araka ny baiboly dia lohany fa tsy rambo ny arambony fa tsy ambany ka na manao ahoana rehefa miresaka amin'ny olona ianao dia eo ambany fifehezanao foana izy. Manao ahoana ianao misy manafika azaho, manao ahoana ianao tena miasa saina mananeta mavesatra za tena ambany Andriamanitra ny teny andry mandeha fa raha mijanona eo amin'ny fanafiana ianao dia tsy ho ambany fanafiana izany foana. Efa fantatrao izy ianao tena fantatrao marina hoe izy ianao dia inona no men'Andriamanitra anao. Zany hoe tena faly tamin'ity marain'ity afaka lazain'ny devanareo zany hoe rehefa nataoko tamin'ny taratasy izao zany rehetra zany teny taminy tamin'ny maraina hoe hitanareo zao raha tsy nino zany tamin'ny mpinoana ny baiboly tena tsy mampino mihitsy. Rehefa mpanantenana ny men'Andriamanitra antsika izay nolazainy fa ho ataony tsy no antsika fotsiny fa amin'ny alalantsika ihany koa. Zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra dia ho anao sy amin'ny alalanao fa tsy ho anao irery zany mba ahatsiarovanao tsara sy hanananao fiainana mahafinaritra kely fa mba ho zavatra afaka mandeha amin'ny alalanao koa anasitrana sy anamboatra fiainana hafa ka mba hisy zavatra mitovy amin'izany ihany hitranga eo rehefa mandroa zany dia lasa dia lasa dia lasa. Zany ny fomba fiparitahan'ny filazantsara. Ka nanan'ireo taona maro ireo izay tena be korotana tany an-trano tany amin'ny tsy misy mahita ary tany amin'ny taona 70 nitomany tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mila manao zavatra amin'ny fiainako ianao fa misy zavatra tsy ampy misy zavatra tsy ampy mahagaga rehefa miazakazaka mitady olona sika hitadiavana valiny ka tsy mahazo azany fa rehefa mankeo amin'Andriamanitra ianao dia izy no afaka manome valiny tena mampagaga anao mihitsy. Mikasika ny fiainako Andriamanitra tamin'izany febroary 7 tao anaty fiarako ary tena nisy hetsika Andriamanitra lehibe tamin'izany fotoana izany ny olona rehetra tena feno fanahy ny anaram-piangonana rehetra dia ny fanomezam-pahasoavana tena niaina zany fifoazam-panazany marina dia mety efa fantatrareo na tsy ny resaka mikasika ny fanomezam-pahasoavana amin'ny baiboly fa resaka kely aminareo mikasika zany androany Andriamanitra name fomba iainantsika mihoatra ny natioraly fa tsy natioraly fotsiny fa tena mihoatra izany. Afaka miaina oatra ny rehetra sika nisy anadrom-piainana dia faly izay tsy hitantsika mihitsy hanaovana azy. Dia afaka mamokatra sika dia afaka manan-kery dia afaka mandresy izay tany amin'ny lasa rehetra tany amin'ny alalan'i Kristy ilay mampahery antsika. Zaho Andriamanitra niasa teo amin'ny fiainako dia nanomboka nianatra mikasika ny herin'Andriamanitra dia nanomboka nianatra mikasika ny fahefako amin'ny mahampino ahy. Fa tamin'izany fotoana voalohany izany dia betsaka fampianarana mikasika ny finoana sy mikasika fiadiana ara-panahy dia na izany diso fiaino na sendra nandalo diso zany tsy haiko loatra aloha fa hitako fa betsaka ny olona mitovy fijery fa hoe ny fananana fahefana amin'ny devoly midika fa tsy tokony hanana olana tsony mihitsy ianao fa hoe isaky ny manana olana ianao dia tokony ho afaka ny anotra izany ianao dia miteny izany dia manala izany. Hoy aho hoe mandidiny devoly aho mandra-pahatonga ny fandidiko reraka tanteraka tsy isy fandidina azy tafa-janona intsony tato amiko ka mbola nanan'ireo olany rehetra ireo ihany aho ka ny fanazarana fahefana amin'ny Satana dia tsy resaka kikika amin'ny devoly sy fianarana fombafomba ny fiadiana ara-panahy fotsiny fa resaka fianarana ny fomba ahafahanao mandresy tsara na dia ao anaty olana azy zany. Ahoana no ahafahanao miatrika na dia niady mafy indrindra aza dia mbola miaina mihoatra izany ihany. Ny baiboly tsy mampanantena antsika ho tsisy olana mihitsy araka izany tena mampanantena mifanoatra amin'izany izy. Jesosy ny teny eo amin'ny Jaona 1:7 ty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki.
za efa naresy zao tontolo zao. Dika teny hafa milaza hoe efa nanala ny hery zay mandratra anareo amin'izany a. Misy zavatra mety mandidina anao fa tsy afaka miditra ao aminao zany. Ary ohatrany tsy zany ny tranga manodidina antsika dia izay ny olona antsika dia tsy miditra amintsika. Dia toetrantsika mikasika izany no hamelantsika ho resy na tsy amin'ny ara-panahy. Fa tena zava-dehibe zany matanjaka ara-panahy zany. Za tena midera anareo naka fotoana ho avy aty. Dia nanoka an'ity fotoana ity mba hiaraka amin'Andriamanitra sy andreny teniny. Satria ny Baiboly milaza hoe ny fanahy mahery ny olona mampiaritra azy ny fahorian'ny nofo sy ny olana. Tsy fantatro izay zavatra hitranga amin'ny fiainako amin'ny herinandro avy. Ianao koa tsy malala. Ny sasany amin'ireny dia tsara dia tiantsika izany, ary ny sasany amin'ireny dia zavatra tsy tiantsika mba hitranga akory. Fa malala zavatra iray tsy androko mihitsy izay nanankolana mba hiomanako indray. Mila milaza fa matanjaka sy vonona ny amin'izay rehetra mitranga. Satria ny Baiboly milaza hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy, ilay mampahery ahy. Tsy mampaninona izay mety ho avy eo. Hoy indreo manao fahavalo mihoatra noho ny mpandresy sika amin'ny alalan'ny Kristy ilay tiantsika. Ohatry ny ahoana moa zany hoe mihoatra ny mpandresy zany? Zany hoe efa mpandresy aloha dia efa tena tsara. Fa inona ny dikan'izany hoe manoatra noho ny mpandresy zany? Hitako fa ny dikan'izany dia hoe mialohan'ny hitranga ny olana dia efa azoko sady ny fandresena. Hitako fa zany dikany hoe mihoatra noho ny mpandresy zany. Hitako hoe ny dikan'izany dia tsy tokony haina mitahotra ny amin'ny zavatra mitranga na atahotra ny vaovao ratsy na atahotra izay zavatra mitranga eto tany. Ny olona rehetra ankehitriny dia miresaka mikasika ny eto tany ho tena korontana sy izay zavatra mitranga eto tany dia tsy haintsika mihitsy izay zavatra hitranga ary marina zany tsy haintsika. Fa mikorotana ny tany. Hainareo inona foana ny valiteniko ary tsy hoe manisika ny lohako anaty fasika akory dia tsy miraharaha zany fa haiko izay zavatra mitranga fa ny valiteniko dia ho faly foana. Za dia ho faly foana ihany, fa tsy anaiky izany hiditra ato amiko ka anao ny anjarako a, anao izay ilaina ataoko a, fa ny fifalian'ny tompo no herintsika. Ary raha velantsika zany dia tsy manan-kera anaovana ninina isika. Amen. Tsy afaka velanao hitrao aminao zany. Mivavaka mahafinaritra be Paoly ao amin'ny Filipianina 4:10. Hoy izy hoe eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Averintsika rehetra hoe heriny. Fa ohatrany tena mampatezitra fotsiny sy mampalahelo any fiverana fa tao am-piangonana 10 taona. Dia niasa tao, dia sahirana tao, dia mandeha amin'ny zavatra rehetra. Fa tsy nisy olona niteny tamiko mihitsy hoe manana hery akay. Tsy nisy olona niteny akory aza hoe mahery amin'ny alalako Andriamanitra. Nandrekeliny amin'ny herin'Andriamanitra ihany fa tsy nalala hoe aya manana hery. Betsaka ny olona miaina fiainana malemy, mampalahelo, mahonena, tena kely dia ambany satria tsy misy olona miteny azy hoe amin'ny alalan'Andriamanitra dia manan-kery sy manam-pahefana ry zareo. Milaza aminareo androany fa lohany nareo fa tsy rambony, ambony fa tsy ambany. Ao amin'ny Kristy ianao, ary efa natolotra azy ny fahefanany amin'ny zavatra rehetra eo ambany tongony, ary raha eo ambany tongony zany dia eo ambany tongotrao ihany koa. Fa mila fantatrao hoe iza moa ianao dia mila manomboka mandeha amin'ny fahefana izay anananao ianao, dia mizatra ny hery izay efa natolotra anao. Izay rehetra natolotr'Andriamanitra antsika dia miasa amin'ny alalan'ny finoana. Tsy mampaninona azy mety ho fiainanao amin'izao fotoana izao, tsy maninona izay aratsiany izany, na izay mety efa naretana izany olonanao izany, fa manan-kery ianao. Ary ny any ilaina ataonao dia mianatra ny fomba fampiasan'izany. Fa rehefa mijery ny korotana manodidina anao dia tsy mamely izany andresanao ianao hoe tsy haiko aloha ohatry ny ahoana izany, fa haiko fa Andriamanitra dia matoky. Fa izaho tsy hiala sady tsy hijanona izany mihitsy satria mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny Kristy ilay mampahery ahy. Ary andresy ny lasako a, ary andeha hivoaka amin'ny trosa dia hitondra tena ho salama tsara, ary tsy hanome ny zanako any devoly a, satria lehibe izay ato anatiko mihoatra n'izay eo amin'izao tontolo izao. Vehivavy rehetra aminareo any amin'ny hefitry ny famindram-po rehefa mibitsibitsika aminareo ny fahavalo amin'iny misasakaliany, ianao indray dia tsy mba handresisa mihitsy. Dia mila milaza ianao hoe mpandaingy, satria izao ny tena marina ao amin'ny Kristy dia efa nandresy izany sady ianao fa eo am-pianarana izany ianao. Jereo efa nananao sady ny fandresena fa mila olona mitenanao fotsiny ianao hoe efa manana izany. Ary misy olona mila mampatsiahy anao fa nananao zany, ary mila mijoro amin'izany ianao dia milaza hoe devoly zany ary tsy ho alainao amiko mihitsy.
fa misy atezerana tsy mila nanantsika ary misy tena ilaina. Retako hoe mila manana fahatezerana masina kely mihitsy sika. Mila fantatra hoe izy ianao amin'ny Kristy ary ilaza zavatra iray aminareo raha tsy hijoro amin'ny izay ansoinao zany ianao dia tsisy olanao zany koa. Satana dia mpandaingy sy mpangalatra ary mpiapanga. Vonoiny daholo ny zavatra tsara rehetra izay tian'Andriamanitra omenanao rehefa velanao izy. Tena mivavaka amin'Andriamanitra manampy ahy. Efa nampian'Andriamanitra ianao. Ny ilay nataonao dia mandeha amin'izany sisa, mandeha amin'izany. Ny tany rehetra izay diavin'ny faladea tongotrao dia indro efa natolotro ho anao. Ny ilay nataonao dia ny maka ny fandresena. Romana 5:17 fa natao hanjaka amin'ny fiainana sika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Wow! Mba mahatsiaro ve ianao zao fa manjaka tahaka ny mpanjaka amin'ny fiainana, sa ianao mahatsiaro toy ny anjakan'ny olana sao trangan-javatra rehetra izao? Iza ny manam-pahefana amin'ny fiainanao? Sa hoe trangan-javatra ihany zany? Sa olo-kafa ny mampiasa sy mifeanao sy ny lasanao ny mbola manam-pahefana izao? Sa ny devoly no mifeanao? Sa ianao manjaka toy ny mpanjaka amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy? Ny heriny. Baiboly milaza amin'ny Efesiana 4:1 tena tiako ty hoe sika miara-mipetraka amin'ny Kristy Jesosy any an-danitra ty. Tongotra zao dia eto amin'ity pilipily ty. Fa ara-panahy za dia mipetraka any an-danitra miaraka amin'ny Kristy. Fa misy sombony amiko izay tsy eto akory. Fa misy sombony amiko izay ao an-trano miaraka amin'Andriamanitra amin'izao. Fa misy sombony amiko izay mitondra ny tongotro amin'ny fitoerana tongotry ny lanitra miandry an'Andriamanitra, anao ny fahavalontsika rehetra eo ambanin'ny fitoeran-tongotsika. Fa efa voalamina sy voaro ny fiainako. Raha ohatra ianao kapily dia efa manana toerana voamanao anao any an-danitra, fa tsy aveto ianao fa tsy fonenanao eto fa fandalovana fotsiny. Zao jerena ny Matthieu 7:20. Lazao hoe hery. Dia lazao zany toy reniko hoe teny lazao koa hoe fahefana. Tsara. Manome anao fandorana courant kely andro any maraina. Matthieu 7:20. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe taoriana ny fitsanganana tamin'ny maty zany. Fahefana rehetra, ny herin'ny lalàna rehetra any an-danitra sy etỳ tany dia efa natolotra daholo. Ka mandehana. Mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Hoy izy hoe eny ary ny fahefana rehetra efa natolotra daholo. Fa ny tiany ampidiriny eto dia hoe izy manolotra izany ho antsika indray, satria hoy izy hoe mandeha amin'ny heriko nareo zao dia manao izay nasaiko ataonareo atao. Tsy misy zavatra izay to afaka ataonao zany raha Andriamanitra no mangataka izany. Ka zao raha anaty fanambadiana izay manahirana ianao, mety nanambady olona farany izay manahirana indrindra teto amin'ny firenena. Fa mbola hiaritra ve ianao dia teny amiko hoe za mino fa Andriamanitra no tena hijanona amin'ny any, za mino an'Andriamanitra hiaritra amin'ny any. Ka tsy te handrianareo mitaraina, tsy te handrianareo mingonongonona, tsy te handrianareo koa raha teny amiko hoe tena mafy be foana zany. Zavatra tiako lazainareo dia afaka ataoko zany satria Andriamanitra no mampanao azany, ary afaka manao zany amin'ny fandresena, afaka manao zany amin'ny toetra tsara, ary andresy izao zavatra izao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Vitsy aminareo ihany faly fanembana aminareo mbola hianatra an'izany. Dia nareo hoe ka ny devoly ange tena manan-kery be ka tiako fotsiny raha mba avelany amin'izao za tena tsy hamelanao amin'izao zany izy. Fa reseo zany, za resy lahatra fa mankala ny devoly. Resy lahatra tanteraka. Fa tsy ampy zany satria za koa mankala azy. Dia mankala ny ratsy sy izay ataony amin'ny olona ihany koa. Ditanareo fantatro fa lehibe izay atao anatiko ato no ilay eo amin'izao tontolo izao. Afaka manoatra amin'ny fomba ray izy fa handositra eo anoloko amin'ny lalana valo. Amen. Luka 10:20. Nareo hoe tiako raha mba manana hery zany vajanony any zany. Indro za efa nanome anareo. Tsy hoe mety hanome na afaka manome anareo fa
indro mitodidy jereo efa nomeko fahefana sy ery anitsaka menarana sy maingoka inareo de ery ara-batana sy ery ara-tsaina ara-batana ary fahafana aza milaza hoe tena ohatrany tsy afaka hiaritra zany mandresy ny hery rehetra nanany fahavalo ka tsy isy ampaninanareo kory zany tena manana heriny devoly fa ianao manana hery lavitra noho izy hoy aho hoe manana heriny devoly fa manana hery lavitra noho ny azy ianao. Tsy haiko aloha na marina daholo reto zavatra reto na tsy fa hitako marina ihany fa nandrety hitantara tiambetsaka mikasika Martin Luther. Laza hoe ny fo izy indray ala na hitany devoly nitsangana teo tongom-pandriny teo de nijery azy sady nyteny hoe ay ve ianao de nioty nisy de natory. Tsy mbola tena any aloha fa dao sika eo any amin'ny Kolosianina bokin'ny Kolosianina toko faharoa andiny fadimy amby folo. Ary nesony tsy eo amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana de naseho ny miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaony izay avy nandresy fa ao amin'ny Kristy zany ary amin'izany azo fijaliana Jesosy Kristy ny azo fijaliany amin'izao tontolo izao de toy ny hoe tena faharesena fa fandresena tsy manapaharoa amin'izao tontolo izao zany satria Jesosy nitondra ny tsy fahombiazantsika rehetra ny fahotantsika rehetra ny aretina sy ny rofo rehetra ary ny fahantrana rehetra teo ambony azo fijaliana de ny vonoiny ho faty zany fa tsy manan-kery sy fahefana amintsika tsony zany ankoatr'izay atolontsika azy. Andriamanitra nanome fahefana ny Adama sy Eva fa nariny zany fa afaka omenao ny hafa ny fahefanao raha zany tadavinao na koa raha tsy noho izany afaka mandany androm-piainanao amin'ny tsy fahalalana zany ianao hoe tsy manana fa izany tena mampatezitra ny olona rehetra mandehandeha ao am-piangonanao isan-kerinandro de mandeha mody tsy misy fahasamihafana tamin'ny dirany ihany makany am-piangonana de mody makany am-piangonana de mody makany am-piangonana de mody de manana marika famantarana azo fijaliana manana fiatonana azonareo de raina ny tompo aleloia fa ianao tsy afaka miara-miaina amin'ny olona akory de mandeha voarahatra sy tezitra foana de tsy voaharo sy matahotra amin'ny zavatra rehetra tena sarotra tokoa ny fiainana hitanareo zao tsy hainao zao tena tsy hainao marina zany tranga teo ambony azo fijaliana mety iny ihany ianao fa Jesosy mahatao anao fa tsy tena hainao tsara zay tena nataony ho anao tsy hainao zay karazan'olona efa lasa enao amin'izao fa tsy hainao hoe iza marina ianao ao aminy fa raha zany mantsy de ho ajanao zany rehetra zany tsy isy tsony zany hoe mifosa de mingonongona de mitaraina de tsikera manome tsiny mitsera tena manao toetra mahonena. Ahoana moa no alailovanao ny tenanao ianao nge olona tsy ho any amin'ny elo zany hoe zay zany de tazony zany azonareo tsaina ve ny toerana misy ny olombery amin'izao. Kolosiana voalohany de ny fahatelo amby folo ny ray zany de tsy naniry afaka na mety aniry ny ray nanafaka sy namindrantsika ho ao aminy averintsika rehetra efa afaka aza milaza hoe manao zay afaka afa laza hoe efa afaka sady nafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindrantsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany. Jesosy manana lakilehan'ny elo sy ny fahafatesana de iza moa no omeny zany koa ny fanalahidy maneho fahefana Matthieu 21:20 za zany manao zay anaovana fa te ho tony tsara ihany mba hatakaranareo zay zavatra tiako ho lazaina satria raha matanjaka tsara ianao de voafehtsika ihany fihetsem-po de ny rehetra isaina hoe tsara zany fa tsy misy olona mahalala zay nitranga io na zany resahany zany tsy haiko aloha fa efa tena enjana izy Matthieu 9:17 ary efa tonga tany amin'ny faritany Kaisara Filipo Jesosy de nanontany mpianana izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona jereo mila fantatra hoe izy fa ohatra zareo hoe zao ny sasany milaza hoe Jona mpanao batisa sasany milaza hoe Elia ny sasany indray Jeremia fa hoy izy tamin'izy ireo fa ianareo kosa manao ho iza
Simona Petera nanao hoe ianao no Kristy lay zanak'Andriamanitra velona. Tena tiako izay nilazainy Joba, haiko fa velona ny mpanafitra ahy. Ary amin'ny andro farany dia hiara-hitsangana amin'ny maty aminy aho. Ary Jesosy niteny taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Fa ilaza zavatra aminareo raha mino any Jesosy Kristy ianao, raha ohatra ianao ka mino ity tantara adaladala ity, fa Andriamanitra naka ny endriky ny zanany lahy satria Andriamanitra dia iray nefa koa manana endrika olona telo samihafa amin'izany indray izany. Ary ndray amin'izy ireo zany amin'ny alalan'ny herin'ny sasany mankany amin'ny fandehanan'ny sasany nakeo ambony hazo fijaliana dia naka ny fahotanao rehetra dia namono an'izany, nandony vidiny izany dia nitsangana tamin'ny maty dia nanomeny fahefana ivelomanao amin'izany. Zao raha afaka mino izany ianao dia tsara aminao ny misaotra an'Andriamanitra fa afaka mino izany ianao satria tokony ho tonga avy amin'ny fanambarany izany. Fa tsy afaka tonga dia mino arakaraka ny fotoana tianao inoana izany ianao. Mila manambara zavatra amintsika Andriamanitra. Mila fanambarana isika, misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay afaka inoko. Misaotra an'Andriamanitra fa afaka mitsangana dia mijery manodidina ny korotana izay misy eto an-tany ka milaza hoe za mino fa Andriamanitra dia eto izao. Za mino fa izy dia mijery ahy. Za mino fa misy anjely miaraka amiko. Za mino fa Andriamanitra manana planina, tena feno fanantenana, feno hafaliana, feno fiadanana. Dia isy olona ilaza hoe ahoana? Fa inona ny porofanananao? Zao haiko izany. Ahoana no alalanao zany? Tsy haiko hoe ahoana no nalalako fa haiko izany. Nona tamin'ny madama amin'ny maraina rehefa hiditra ny ascenseur dia tafaraka tamiko tamin'ny toerana iray izy ary izy tsy manao conférence eto. Fa natadidy ahy izy dia hoy izy hoe ianao moa ny Joyce Meyer? Fa nisy olon-kafa ny manodidina teo dia tiako mihitsy nitranga an'ity. Dia hoy aho hoe ie, dia hoy izy hoe aza miteny mafy. Dia hoy aho hoe tsy mihevitra aloha tena tokony ataoko izany fa fanohatra tanteraka amin'izay tokony ataoko izany. Ka zao ny zavatra nalazainy tamiko izy hoe za ilaza zavatra aminareo mijery ny programa telenao dia hoy izy hoe za tsy olon'ny fomba mpivavahana. Dia hoe hitanao za koa ohatra izany. Hoy aho hoe za aloha tena tia an'i Jesosy e. Fa nisy olona mpivady koa nijoro teo fa tamin'izany ireo olona tena tsy nahazo aina zareo toreny hoe hoy izy hoe za tsy olon'ny fomba mpivavahana fa taorian'ny fijerenanao dia misaintsainao ny tonga ray amin'ireny aho. Misaina hoe ie, halleloja. Mila fantatrao hoe izy. Eo amin'ny 9:20 izy hoe milaza aminao ary Petera. Ianao ny vatolampy, ary ambony vatolampy io niresaka ny amin'ny finoan'ny Petera izy. Ambon'ilay vatolampy ny finoana no andrenako ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainantsika tsy haresy azy. Azonareo ave, nareo no fiangonana. Tsy haresy anareo izany ny vavahadin'ny elo raha mino any Jesosy Kristy nareo.